Manatitra ny arahaba tomboko lahy sy tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny fandaharana alalino iarahana amin'ny sampana fampalalambavao Kolotebe. Analin'ny tokantrano sitraka ny tetikasa ny fitondram-panjakana asa avitra mirindra manerana nosy. Mahery ny 4,000 ny tokantrano ny sitraka izany raha ny distrika ny Vatomandry nanaovana fanady adina. Ankoatra ny fizarana teknika mpambolena manaraka ny toetry ny andro, mampiavaka ny tetikasa amin'ny fisian'ny fijerena lafiny mahaolona amin'ny endriny maro. Nazo lazaina ho famboiazana aza ny tetikasa, misy ny lesoka. Ifantoka amin'izay ny fandaharana androany ka manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboka ny taona 7-20 tanoany ny tetikasan'ny fitondram-panjakana asa avitra mirindra. Nentina nanampiana ny mponina marefo indrindra ny tantsaha amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy. 7 manerana nosy ny distrika misy ny tetikasa izay tanterahan'ny fidina ny Fonds d'intervention pour le développement. Isan'izany ny distrika ny Vatomandry ahitana tokantrano mpisitraka 4,000 sy 4,000. Nisy masotsivana mazava noraisina na izany tamin'ny fisafidianana ny distrika na ny tokantrano ny sitraka ny tetikasa. Tany 2016 zany nisy ny atao hoe ciblage communautaire moa fiteny anazy izany hoe fisafidianana an'le olona izay hisitraka approche ménage manko ny mifidy zany tena approche fa tsy manao le approche individuelle indray ciblage géographique indray fiteny an'izay zany hoe nisy fivoriana natao taty au niveau national aloha dia raha aveo andetina au niveau régional dia distrika ny Vatomandry zany fantatra fa isa le distrika ambony be zany ny tany fahantrany sy ny risque mety hampahantra ny olona maharitra zany sady zone ino moa zany izy forte risque amin'ny aléa climatique zany. Nisy ihany koa ny fanadihadiana natao isaky ny fokotany dia nalahatra ndray ihany koa ireo satria voapetra ny budget dia fokotany 7 ao anatin'ny commune 200 no voasafidiny autorité administrative zany no nandahatra an'ireo dia izay mpanatanteraka fotsiny manko fa izay tsy mpanapa-kevitra amin'ilay izy. Tantsaha madinika avokoa araka izany misitraka ny tetikasa. Tsy mahafantatra ankoatra ny teknika mpambolena nentim-paharazana ny ankamaroany. Misy ihany koa mbola miaina amin'ny fihotazana ny vokatry ny ala entina hivelomana. Teboka maro manoloana io no tsy maintsy nampidinina anatiny asa avitra mirindra ampahomby ny tetikasa. Voalohany fampitana ny teknika mpambolena manaraka ny toetry ny andro. Nosandaina vola ihany koa ny mpisitraka ampirosina azy ireo ka 504,000 ariary no azo isan'andro anatiny adiny 5 iasana. Misy intelo fanaovana an'ilay vola satria ilay olona ireo zany dia asa takalo vola. Misy zany antsointsika hoe première avance voalohany mandritra ny aorianan'ilay 10 andro voalohany iasana dia na inona fahatongavana na tsy fahatongavana dia mahazo 5,000 sy 4,000 zany le olona satria 5,000 sy 4,000 isan'andro le tambo karamo dia tonga indray ny lasa indray ny 10 andro faharoa dia misy indray ny avance faharoa doatran'izay ihany mahazo 5,000 sy 4,000 le olona. Dia mandritra n'le 20 andro ambiny zany satria efa 10 andro le iasana dia amin'iny amin'izay le fanaovana an'le vola fahatelo farany iny zany no kotina amin'izay ny tena andro tena ny asan'le olona. Karaha nisy andro nanapahany tsy tonga niasa dia eo amin'izay zany hoe miala amin'izao zany ny vola ty sisan'ny vola raisiny amin'le 20 andro farany. Mizara 12 ny fampianarana ny mpisitraka anatin'ny tetikasa. Mpisitraka no misafidy ny karazam-boly ampiarina ny teknika mpambolena isaky ny dingany. Mifantoka amin'ny basket compost ny fampianarana amin'ny ankabeny ho fanatsarana ny vokatra. Saika voafeny mpisitraka avokoa araka izany ny teknika mpambolena fampiasa amin'ny karazam-boly. Anatin'ny famaranana ny dingana izy ireo nandritra ny fandalovana tany an-toerana ka isan'angatahany maro ny anaovana andrana ny volo fanondrana toy ny kanelina sy na vanilina. Vita ny andrana miroso amin'ny fampiarana ny teknika mpambolena any an-tokantrano ny mpisitraka. Zay zany taloha le anisan'ny mbola sisy asa avitra mirindra dia mamboly zay fa mbola voly ara-drazana voly saritaka zany
dia ndraika koa zany fa nisy voly nisy asa sarotra amin'ny rindra regny dia ampianarina zany zay amin'ny chantier hoe mila manao volo teknika dia nagnohatra nagnano zay taty nagnano zay kanela fa kanela ne somary lavidavitra fa vanily ty zao akaiky dia vanily ty atoro vanily ty zany nataony izy io zany taroka ny vangena dia izy io miisa 100 fa tsy dia mbatsikiry namana dia nagnatovany ananjy io zany nagnano basket compost alokany zay dia nambolainy titera dia fa naraha am'izay ny titera dia te vao natao vanily dia elanelagna ananjy zany 500 metre fa tokony izy aminanjy igny zany metre araiky elanelagna ananjy dia izy zany ohatra mamogna dia ohatra hoe folo vognony dia sy mahazo tonga dia to dia vakiny le misy felany izy dia sy mahazo vakiny aby si zany le felany folo fa atao 7 na 9 mbara am'izay zany izy mahabenty tsara le voany vanily. Ankoatry ny fizarana ny teknika mpambolena, mampiavaka ny asa avitra mirindra ny fisian'ny fijerena ny lafiny maha olona manokana anatin'ny tetika asa. Tafiditra anatin'ny tantsoroka nampiana ny misitraka ohatra ny fampianana mamaky teny sy manoratra. Olon-dehibe miisa 520 no misitraka izany raha ny eto Ambodivandrika. Tsy nasiana fepetra manokana ny fampianarana ho fampirisihana azy ireo. Afaka mitondra ny zanany ao an-dakilasy ohatra izay mbola mampinono an'ireny mpianakaviany. Aorian'ny fampafantarana ny mazava-dehibe ny fahaizana mamaky teny sy manoratra amin'ny fampivoarana ny fiainana. Manomboka ny fampianarana izay miainga amin'ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina, anamorana ny vampitana ny fahalalana. Voalohany fa mianatra vaky teny na misy na avake miditra misoratra na miditra amina kajy amin'izay mianatra magnisa. Raha 20 taona ny zandriny amin'ny misitraka mianatra mamaky teny sy manoratra anatin'ny Fokotany Ambodivandrika, 80 taona ny lehibe indrindra. Isan'izany ty ireny mpianakaviana 7 amin'ny 30 taona mananjanaka 4 ty. Noho tsy fampiana teo amin'ny ray aman-dreny tamin'izany fotoana, tsy mbola niditra an-dakilasy ny tenany hatramin'izay na olona azy. Hatramin'ny 10 ny fanisana ainy nandritra ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana tany Vatomandry. Maro ny tombony azony tamin'ny fampianarana, indrindra ny fanisana. Natonga anahy nianatra dia noho sy fahaizako dia ndraika niasa tamin'ny avitra zay dia nagnano tobotongo dia nisy fampianarana tamin'ny Fokotany dia nianatra zaho. Mahay manesatra firy zao araka isana ampianarin'ny armadamônero dia sivy amby 50. Reka, roy, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, 50, fito amby 50, valo amby 50, sivy amby 50, enimpolo. Ohatra hoe magnisa vary amin'ny kapoaka. Na miheko dia afaka mampianatra zaho. Fa raha mbola siako dia sy mbola afaka mampianatra zaho. Raha izay ny tantsoroka ho an'ny lehibe, misehatra natokana hitaizana ny zanaky mipisitraka anatin'ny asa avitra mirindra. Voalohany crèche mobile izany hoe mitazona ny zanaky mipisitraka mandra-pamaranan'izy ireo ny asa eny an-kianja. Eo ihany koa ny sehatra mahasoa ahitana toerana manokana hitazana sy hanabeazana ny zaza. Misitraka anazy fiofanana manokana avy amin'ny tetika asatrany no manatanteraka ny asa na ny antsoina hoe reny mavitrika. Ankoatra ny traikefa nomena azy ireo mahakasika izay lafiny fitazana sy fanabeazan'izay. Miaina ny zava-misy ny mpanabe ary miezaka mitana ary mampita ireo zaza ny karazana kilalao fahizay. Misy amienipolo eo zany zazadraketanay eto fa zegny tonga aloha ny tonga loany valo zay ndraikitra aminazy dia ray ny mpanampy anatin'ny andro raiky zany zay mizazareo mampilalao zaza voalohany zany zay manao mifiesiky dia faharoa zay manao maizy azy ny zaza dia ry zay manao tantara sy ny angano mampianatra zany zay andraikitra lay dia mampatory zay zaza mena madinidinika patorina satria fa marobe le kilalao namena anay dia mampianatra anazy amina kilalao zegny maizy an'le zaza. Tafiditra anatin'ny tantsoroka omena mipisitraka ny tetika asa ihany koa ny coup de pouce.
Mandritra ny fandraisam-pisitraka ny vola no androtsahany anatin'ny satrobory ny vola entina manatratra ny tanjona, na izany fampivoarana ny fiainana amin'ny ankapobeny na ny fampianarana ny zaza. Efa voafaritra mialoha ny tanjona ary hita amin'ny alalan'ny diarona kely misy ny kisary ity avokoa, na izany fanjifana tonga malaky, varotra, ny fampianarana na ny fiompiana. Tahirizina lamina vata mba soadina ankizy. Fahotrina zany atao anatin'iny kitapo kely iny. Mitanjona anay dia komamborona. Dia 10,000 isaky mandrosaka ny anaty poketra. Le akoho moko lafo be zao. Dia neneninay zany dia le efatralina aloha no azoko na hoe akoho. Raha maladia iteraka dia renina akoho. Raha vao mahita vola reo dia mbola magnampy na dia volan-drano aza sy manjigny vola isana fa mahita dia magnampy renina akoho. Renina akoho firy no anombohana anazy? Ohatra hoe akoho 3 na 4. Mipisitraka ihany araka izany no mitazona ny tahiriny ary mampirina azy anatin'ny toerana tsy dalaky maso. Tanjona ny analavirana ny fakapanahy mety hitarika ny fikitiana ny vola. Na izany na tsy izany, azo kitihana ny vola mipirina anaty satrobory raha tojo fahasahiranana tanteraka. Ankilany afaka miditra anatin'ny voamamy na ny vondron'olona ifotony miara-manao tahiry sy mifampindram-bola ny mpisitraka isoroan'izay. Tsy antery ny fidiram-pisitraka anatin'ny voamamy saingy ny ampivoatra ny fiainana ny tanjona. Efa fantelo na nanao vakivatany mpikambo amin'ny voamamy miara-mirindra raha ny eto anivony ity fokotany ity, ka enina hatramin'ny 7 tapitrisa ariary ny vola no zarainy. Zay koa zao manao sosialy mahavoamamy anazy dia manao tahiry dia mindram-bola dia mamerim-bola. Dia ny vola indramina tsy voatery hoe ho an'olona ny tomboaritra fa ny zana-bola terinao amin'ny zana-bola zany ho anao mpikambany any rehefa tonga ilay famakiam-bata isaky ny taona raiky fin cycle. Mety amin'ny hatriny eo ny azon'olona anankiray indramina? Azon'olona anankiray indramina ny telo ny vola rotsakanao no azonao indramina. Voalohany ohatra anao mandrotsaka 50,000 ariary dia 3 alina zany azonao indramina. Ohatry ny fandraisana anjara isan-kerinandro? Fandraisana anjara isan-kerinandro raika hatramin'ny 5 no anjara rosaka dia ny anjara ray 1000. Dia 1000. Mitombo. Ahoana ilay hoe raika hatramin'ny 5? Anjara ray 5,000 raiky, 5,000 zany. Dia ny anjara 5 raika hatramin'ny 5 no anjara zany tsy maintsy vidinao anatin'ny herinandro ray. Tsy maintsy mividy anjara ray zany ny voamamy ny membre voamamy tsirairay anatin'ny herinandro. Dia farafakely ny ray faramipetsaka 5. Nahazo lazaina ho maro aza araka izany ny tombony anatin'ny tetikasa asa avitra mirindra. Maro ny fitarainana voaraina andritra ny fanadihadinana atao tany vatomandry mahakasika ny fomba ny safidianana ny mpisitraka ny tetikasa. Betsaka no nilaza fa tsy ireo tena marefo ny voajery anatin'ny tetikasa. Naboran'ireo sasany ihany koa ny fisiana olona nampiasa fihetsehana nandritra ny fisoratana anarana sy ny maro hafa. Nanamafy izany ny ben'ny tanàna Tanambao Mahatsara anatin'ny distrika ny Vatomandry, izay isan'ny komuna misitraka ny tetikasa. Haiko hoe ny zava-misy zany dia hita hoe ohatrany hoe misy ihany zany ny indrokely amin'ilay tetikasa satria ohatrany tsy dia mifamiady loatra amin'ilay toe-tsaina mahamalagasy zany ny mitondrasana an'ilay projet satria teny am-Poindohana zany dia hoe nijerevana ny olona lasahirana no hoe nijerena rehefa tena nandeha ny tetikasa taty aoriana dia hita fa misy olona zay fetsifetsy nilaza sahirana tafiditra miasa ory nefa le fahasarianana sy ny tsy fahasarianana miariary eo anivon'ny fiainana andavanandro zany dia lasa misy ny fimenomenomana amin'ny ben'ny tanàna amin'ny hatrany amin'ny sefim-pokotany. Dia raha mba mangataka zany zay any amin'ny fidy hoe rectifie fa misy olona tenga sahirana ne tsy ambadika menomenona ty aoriana dia tsy afa miala fa efa eo ny fanadihadiana natao teny aloha. Na izany na tsy izany azo lazaina ho fahombiazana raha ny tetikasa asa avitra mirindra hoy ny mpisitraka amin'ny ankabeny. Misy hatrany teboka tokony hitondrana fanatsarana. Isan'izany fisafidianana mpisitraka ny tetikasa izay ilaina fametrahana politika mazava.
mahakasika io izay nahitany fidy olana trano toy ny tranga mahakasika ny fisafidianana ny mpisitraka toy ny tosika fameny sy ny vatsitsinjo varany tio. Maro araka izany teboka azo lazaina ho miabo anatin'ny tetikasa asa avotra mirindra. Misy ihany koa ny ezaka tokony hojerena. Ankoatra ny voalaza nandritra ny fanadihadiana, ilaina tsindrina ny fanohizan'ny mpisitraka ny teknika mpambolena sy ny maro hafa. Aorian'ny fotoana hifarana ny tetikasa, ny mahakasika io izay tsy nahazoana avaly ny mahafapo. Dia izay ihany koa nentina mamarina ny fandaharana, ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azonao atao no mijery ity fandaharana ity ao amin'ny tranokala tv.cool.mg. Azonao atao ihany koa no maneho hevitra ao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM. Azadimy fa mbola ao anatiny ady amin'ny Covid-19 sika, tohizatrany araka izany ny fanajana ny fepetra sakany. Anaovany ary vavaorana manasa tanana matetika. Ajao ny elanelana veloma tompoko.